Amen. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, dia mpitombona amintsika mandrakariva ny fitiavana, ny fahasoavana ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo ny fanahy masina. Hivavaka antsika hametrahantsika izao fampaherezana sy fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Ry Andriamanitra Ray, ry Jesosy Kristy Tompo, mankalaza manome voninahitra anao zay, satria tsy miovy ianao n'Andriamanitra antony zavatra rehetra, ianao no mahefa ny zavatra rehetra, tompo ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany, ka dia ianao no antsoinay, ianao no isaoranay, ianao no ivavahanay, dia mamindrafo aminay mandrakariva, diovy amin'ny ran'ny zanakao zay, ho afa-keloka, ary mangataka ny fahainao masina, hiaraka amin'ny tenako amin'ny izao fizarana izao tompo, oka tsy isambara fa tsy ny sitraponao, oka tsy isy feonay koa fa tsy ny feonao, dia mitenena fa voninkainy mandrakariva amin'ny mpanomponao, aminaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia faly indray ny tenanay mifankahita amintsika amin'izao amin'ny alalan'ny vidéo izao, ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny tenin'Andriamanitra ho zaraina. Raha ny tena marina moa zany ny tenin'Andriamanitra dia ny filazantsara. Jesosy rehefa tonga aty amin'ny izao tontolo izao dia ny tory filazantsara. Ny filazantsara moa zay ny fandikana azy amin'ny anankiray amin'ny teny malagasy, fa ny dikany tena mazava azy tsaratsara koa ngambany izay tsy ambara matetika, ny hoe vaovao mahafaly. Tena vaovao mahafaly io zany hoe misy anankiroa zany izy. Ny iray aloha dia vaovao. Vaovao io tenin'Andriamanitra io, vaovao no zaraina, zany hoe tsy mety tota. Ny tenin'Andriamanitra na ny Davida na ny ao amin'ny Baiboly eo dia miteny hoe vaovao mandrakariva, ny fahasoavan'Andriamanitra ohatran'ny ampisahan'ny masoandro. Io masoandro io dia tsy miova, fa vaovao foana io dia mirehatra foana, manazava anao foana izy isa maraina. Dia tahak'izay ny tenin'Andriamanitra ihany koa zany vaovao ary mahafaly. Mahafaly io satria n'iza olona impisahan'ny masoandro dia feno fifaliana. Raha tonga aminao ny tenin'Andriamanitra, tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra nefa tsisy fifaliana amintsika, dia araka ny tenin'ny mahazatra amin'ny malagasy mihitsy hoe manaloka ny anjara masoandro. Hoe ilay anjara masoandronao zany takona, zany hoe lasa nisy takona atao, misy antony ao matoa anao tsy faly mandray ny masoandro. Ary rehefa tsy faly ianao misy antony dia nisy manakana ao. Ny antony ny fanakonana, efa misy fampianarana maro. Ny fanakonana voalohany tsy sy ny fifaliana amin'ny fahenonan'ny tenin'Andriamanitra. Misy ny olona dia vao hoe hihaino tenin'Andriamanitra, hihaino toriteny any am-piangonana dia efa ny famantaranandro ny jereny, na efa ho lava indray ve ity nataon'ny mpanompon'Andriamanitra, sa ahoana indray izy io, ahoana izy io, vino izy io vao tapitra, fa tsisy fifaliana. Raha maheno ny tenin'Andriamanitra isika, raha hihaino ny tenin'Andriamanitra zany isika araka izao fizarana izao ihany koa, dia tokony faly. Vaovao mahafaly izy io, vaovao foana ary mahafaly. Dia ho gaga isika fa tonga ny fanahy masina hiasa amintsika tsirairay avy, ary ny fanahy masina koa fa hiteny amin'ny fifaliana amin'izao fizarana izao. Zay no fampidirana ataontsika fa ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika androany dia misy lohateny somary sarotsarotra angambany na hoe manahirana ny manazava an'ilay lohateny, fa ny fanahy masina nangatantsika rehefa eto amintsika ao anatintsika. Fanahy masina hiteny ny amin'ny hoe ny ran'ny ZANAK'ONDRY. Ny ran'ny ZANAK'ONDRY midika fa fanekena vaovao. Ny ran'ny ZANAK'ONDRY dia midika fa fanekena vaovao. Be dia be no azo lazaina amin'izay. Mety araka ny teniko teo mety lava ve sa fohy ny anambarana azy. Misy tenin'Andriamanitra be dia be tokony vakiana fahafantarantsika hoe inona moa zany tena tiany tenenina amin'izany, hoe ny ran'ny ZANAK'ONDRY dia midika fa izay natao hoe fanekena vaovao. Misy zany miresaka ny rà eo, misy rà aloha voalohany indrindra koa. Misy koa resaka ZANAK'ONDRY, iza marina koa hoe ZANAK'ONDRY dia hoe fanekena vaovao.
misy zany a ny atao hoe fanekena taloha koa, matombo resaka fanekena vaovao a, zany rehetra zany a no ataontsika hoe lalovana, fanazavana fohy a ifampizarantsika androany. Dia enoantsika zany ny tenin'Andriamanitra miatrantsika azy voalohany a, dia eo amin'ny jauna voalohany, jauna toko voalohany, jauna toko voalohany a ny 2:20 aloha mivoakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampitso dia nahita an Jesosy avy manantona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Raha mihaino izany zany tsika maha-kristianina antsika manara-dia an'i Kristy, dia efa mazava tsara, efa voavaly sady zany le fampidirana teo fa nahita an'i Jesosy Jaona atao batisa hozy izy, andeha atao batisa manko Jesosy tamin'io. Dia taorinan-kelin'io dia nisy ny batisan'ny fanahy masina, izay tenenina koa. Dia hoy izy hoe, noho ny ampitso dia nahita an'i Jesosy avy manantona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Zany a, araka le tentsika teo zany a, misy zanak'ondry eto a, ary zanak'ondrin'Andriamanitra nefa manaisitra ny fahotany izao tontolo izao a. Zay a no idirantsika sady amin'ny resaka ny amin'ny hoe fanekena taloha. Teo aloha dia fantatsika tsara fa Andriamanitra dia tena ohatran'ny hoe raha resaka zany natao hoe ny zavatra misy nisy tena niainana tamin'izany, dia Andriamanitra tena tia raha ve ilay Andriamanitra io. Fa ny zavatra nataony foana hatramin'izay dia ny hoe manolotra, tsy maintsy manolotra fanatitra hodorana, fanatitra alatra-dra. Ary ny fanatitra tamin'izany dia tena maro, biby misy mpandinika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny zanak'Israely a. Ny rabain moa zany manazava an'izany. Hoe tena miteny mihitsy hoe raha ny raha latsaka hatramin'izay a ny takian'Andriamanitra na nataon'ny olona noho ny fahotana, noho ny fety, noho ny fifaliana, efa amina miteny frantsay moa zany amina miliara. Amina miliara maromaro a ny rà, ny biby efa nalatsaka rahateo a, nefa dia mbola mitohy foana. Mitohy foana ilay fandataan-drà zany a ho an'izay olona tsy mino an'i Jesosy Kristy. Ka zay a no efa horaisiko sady a ao amin'ny Genesis, ao amin'ny tantara faharoa, toko faha-5:30, tantara faharoa toko faha-5:30 ny 9:20 any no raisintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia raisiko manomboka amin'ny 9:7. Ary ny vahoaka izay vory teo dia nomeny Josia, zanak'ondry sy zanak'osy 3 alina no isany. Atao Pasika avokoa ireo, sy omby 3,000 ary tamin'ny fananan'ny mpanjaka ireo. Ary ny mpanapaka nanome antsitrapo ho an'ny olona sy ho an'ny mpisorona sy ny levita, ary ny likita sy Zakaria sy Jehiela mpanapaka ny tranon'Andriamanitra nanome ondry amanosy 720 ho an'ny mpisorona atao Pasika ary omby 300. Dia tamin'ny Josia dia anisan'ny mpanjaka izay namerina hoe hanangana ny tempoly sy namerina ny hoe Pasika an'Andriamanitra, hoe tena hoe namerina ny fanompoana araka ny tokony izy zany a teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Fa hitantsika teo fa manaliny tamin'io fotsiny, talohan'io efa betsaka ny efa novonoina, fa manaliny amina rivony ny biby hoe nalatra-dra. Ny biby tsy hoe dorana fotsiny hoe atao fanatitra dia tonga dia dorana mahavelona, fa misy raha latsaka eo, nalatsaka aloha ny raha dia zay vao atao sorona, atao fanatitra. Ka zay ny mahatonga antsika miteny hoe tena misy raha latsaka manalinalina mihitsy zany a noho ny
takian'Andriamanitra tamin'ny resaka ohatra hoe amin'ny resaka fanompoana, amin'ny resaka fankalazana ny Pasika, dia mahagaga hoe tena Andriamanitra tia raha ve ilay Andriamanitra io, ilay Andriamanitra Israely, misy miteny an'izay mihitsy moa. Any amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo dia vakintsika koa. Genesis toko faharoa amby roapolo. Jerentsika hoe ahoana moa zany tamin'ny indray zany tamin'ny Abrahama andeha hanolotra ny Isaka ho fanatitra. Aminaran'i Jesosy ny faharoa amby roapolo andininy fahavalo any ny vakintsika. Raisitsika ny andininy fafito sady aminaran'i Jesosy. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe: ikako dia hoy izy, inty aho anaka. Ary hoy izy, indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa ilay ondry atao fanatitra? Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana dia niara-nandiha izy mianaka. Eto zany anakiroa sady efa misy valiteny anankiray ilay fanatitra izay hodorana ny tadiavin'ny Isaka. Zay no nazatra an zareo tamin'io hoe misy fanatitra, tokony hisy fanatitra satria andeha hanao fanatitra. Fa efa voateny eto koa hoe ahita izay ondry. Nahoana izy niteny eto hoe ahita izay ondry atao fanatitra fa tsy nahita biby hafa. Eo zany dia efa miresaka sady tsika ny amin'ny hoe misy ilay ondry na ilay rano zanak'ondry no natao fanatitra tamin'ny teo anatrehana efa horaisitsika sady satria mba tsy halavan'ny fotoana dia horaisitsika ny eo amin'ny Exodosy. Ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo. Ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo. Ny Exodosy ny toko faharaiky ambin'ny folo dia milaza ny resaka manomboka any tany efa mamaky tsika ny amin'ny loza fahafolo nataon'Andriamanitra. Ny amin'ny faharoa ambin'ny folo dia miteny izy ny amin'ny momba ny Pasika, Pasikan'Andriamanitra voalohany. Tamin'izany Andriamanitra niteny voalohany amin'ny Pasika zany, nateny tamin'ny Mosesy sy Arona alohan'ny voahanjareo teo amin'ny tao Ezipta tamin'ny fanjanahana zany. Fa ho vakintsika ny andininy fahafito. Ny andininy fahafito no vakintsika. Anaran'i Jesosy. Raisiko sady amin'ny andininy vakintsika amin'ny andininy fahatelo azafady manomboka ny andininy fahatelo amin'izay mazava amintsika tsara ilay izy afala ahafantarantsika ny lesona ny rahan'i Jesosy ny rahan'ny zanak'ondry. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isan-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka ny izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy iray izay iray taona no halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity dia mono azy amin'ny harivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Andininy fahafito, ary analany ny rà ka tentiny amin'ny taolam-baravarana roa sy amin'ny taotaom-baravarana ny trano izay hinanany avy. Zay zany no tiako ambara eto hoe misy rà izay natetina, fantatsika tsara fa izay nisy tsy vakintsika zany fa tsara vakintsika tsara hatramin'ny farany io alohan'ny nandalohan'ny anjelin'Andriamanitra namono ny olona rehetra tao Ezipta, ny lamatoa sy ny biby sy ny olona, dia tena nisy rà zany
na latsaka ary na tetina. Zay a sady miditra amin'ny rano zanak'ondry tsika misy. Resaka izy teo fa mila maka zanak'ondry. Dia ilay rano zanak'ondry a no natetina teo amin'ny tao-taom-baravarana sy teo amin'ny tolam-baravarana mba tsy hisian'ny fahafatesana. Hiditra tao amin'ilay tokantrano zany amin'ny trano tsirairay avy. Eto zany tsika dia efa afaka mahafantatra sady fa raha mametraka ny rahan'i Jesosy ianao, ny rahan'ny zanak'ondry, tsisy intsony zany hoe raha ratsaka amin'izany tahaka ny natao tamin'izany fa ny rahan'i Jesosy ho vakiantsika izy rehefa avy eo a, izay nalatsany teo amin'ny hazofijaliana ka apetraka ao amin'ny tokantrano. Tsy handeha hoe aiza moa zany ny rahan'i Jesosy zany, misy olona indray mamitaka dia hoe ity ny rahan'i Jesosy dia andao ataova amin'ny tokantrano ao dia mividio lafo, na ity misy rano voasina dia ataova amin'ny tokantranonao eo fa miaro anao io a, fa ny potsamby zany ry havana. Fa ny rahan'i Jesosy a dia ho hitantsika eo hazavain'ny tenin'Andriamanitra fa zany koa dia tsara apetraka ao amin'ny tokantranonao. Zay no hoe amin'ny resaka ohatra hoe mahafantatra ny Jesosy ianao, mahafantatra ny Kristy a, dia manana an'ilay fahefanana, nomeny fahefanana ny iray fanahy masina dia mandroaka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy a, amin'ny rahan'i Jesosy. Mangataka ny rahan'i Jesosy ianao, andrakitra anao avy eo. Handroso amin'io fanazavana ny rahan'i Jesosy io koa moa zany tsika fa zany tenin'Andriamanitra zany a dia manazava amintsika ny hoe ny fanompoana teo aloha na ny fanekena teo aloha dia tahaka izany ny fanao anazy. Betsaka ny biby a, raha misy ady a, raha misy any amin'ny Ezra moa zany tsy nivakiana ilay izy a, sy any amin'ny ino moa izy teo, amin'ny toko enina, fahafito, fahavalo sy any amin'ny tantara rehetrarehetra any a, dia misy hoe raha misy ady a, raha misy zavatra miseho a, dia efa raha misy fanarahana dia efa misy indray ny raha latsaka famonoana biby a, fa tsy vakiantsika izany a, fa miditra moramora tsika ny amin'ilay hoe ao amin'ny testameta vaovao indray zany hoe inona no ilay rano zanak'ondry. Fa hitantsika teo a tamin'ny Jaona efa niteny mihitsy. Izy zany a, ity Jaona ity a fa niteny mihitsy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Raha nisy ady teo amin'ny Israely teo aloha, raha misy fahotana, raha misy ady, nisy ninona ady dia misy fahotana ao zany, misy fahatezerana araka ny teny foana hoe ny devoly dia miandry eo amin'ny fonao eo, ka raha tsy miampy tsika dia ny fontsika mihitsy no itoerany. Ka misy fahotana ao amin'ny fo eo. Ny tamin'ny vidéo teo aloha dia misy miteny ihany koa fa ny maso, mahita ny maso aloha ianao a, dia avy eo ianao a misainao anatin'ny sainao a, dia miasa ao anatin'ny fonao a, fa nitenenina mihitsy tamin'izay hoe mandosira. Mety mahita voalohany ianao fa avy eo mila mandositra, tsy miandry eo, tsy miaraka amin'ny fahotana eo ianao fa ho lavo. Ary raha lavo eo ianao zany a, tsisy intsony ilay fanatitra latsa-drà fa ny rahan'i Jesosy dia ny zanak'ondrin'Andriamanitra satria izy maraisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao. Zay a ny ao amin'ny Jaona voalohany 9:7. Ho vakiantsika ny Hebreo. Hebreo a noraisintsika hanohizantsika ny amin'izany hoe rahan'ny zanak'ondry zany a sy ny hoe famelan-keloka manaisitra ny fahotana izao tontolo izao izy a, ao amin'ny Hebreo 7. Tsara vakiana be da be ny tenin'Andriamanitra araka ny teniko teo, tsy ary voavaky fa ho fanazavana sy ino moa izy teo, fanotoro lalana ho antsika zany a, dia misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy a nomeny fanahy masina ahafahantsika miroso amin'izay fahalalana an'izay hoe ny rahan'ny zanak'ondry a dia io a ilay fanekena vaovao. Amin'ny anaran'i Jesosy a, ny Hebreo 7 manomboka amin'ny 9:1. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy natao tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ranosolahy sy ranon-janak'omby izy, fa ny ranony tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny ranosolahy sy ny ranom-bolahy ary ny laven'ny mbatosomby vavy
afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Tena mazava ny ten'Andriamanitra fa ny rahan'i Jesosy izay narotsany indray mandeha monja no hanafaka anao. Eto moa izany tena teneny mihitsy hadio ny fieritreretanareo. Araka ny tenintsika teo fa ao anatin'ny eritreretintsika ao misy ny loto, misy ny fahotana, ao manomboka ny tena fahotana. Araka ny tenin'i Jesosy mihitsy ary ny teny raha mijery fotsiny ary ny masonao izy vehivavy na ohatran'izay ary fantatsika tsara efa nazavaina ny amin'ny hoe ny fijeren'i Davida amin'ny Batseba teo amin'ny tamin'izy nidio zany no nalavo azy. Fa adio ny fieritreretanao izy ho afaka amin'ny asany maty mba hanomponao n'Andriamanitra velona, zany hoe tsy handeha amin'ny asany maty intsony ianao mifanompo-tsampy fa Andriamanitra velona. Zay ilay Andriamanitra resantsika eto Andriamanitra velona, Andriamanitra fanahy, Andriamanitra malivavaka. Efa nambara foana fa Andriamanitra raha tsy mino tsika fa Andriamanitra dia fanahy dia efa namana efa misalasala. Fa tsy maintsy mino aloha tsika fa Andriamanitra dia fanahy ary Andriamanitra dia mamaly vavaka tsy miheny vavaka ary Andriamanitra velona araka ny teny teto. Dia izy no hanadio ny fieritreretanareo no ilay rahan'i Jesosy Kristy izay narotsany hanadio antsika indray mandeha monja. Ka dia mila matoko zany tsika, mila mino amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny tonga amintsika. Eo amin'ny Hebreo toko fa 7 eo ary 2:12 mbola azontsika raisina ihany koa. 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary saiky diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha mila fanadiovana zany tsika dia le araka ny resahana teo ny rahan'i Jesosy Kristy. Ary le raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Le raha latsaka taloha tamin'ny fanekena teo aloha dia rahana biby be da be amin'alina araka ny resantsika teo. Fa tia Jesosy nanolotra ny rany indray mandeha monja dia ny raha latsaka osa izy raha nisy ny raha latsaka izay nahalotraka Jesosy Kristy dia misy ny famelan-keloka. Araka ny teny tao amin'ny Jaona voalohany teo, Jaona toko voalohany teo, izy no hanaisitra ny fahotan'ny olona rehetra, ilay zanak'ondry. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Le fahotana, le fahadiovan'ny eritreritra, le rahan'ny zanak'ondry, le rahan'i Jesosy Kristy, izay no ampy hanadio antsika. Ary io dia fanekena vaovao io fa tsy fanekena taloha intsony, tsy amin'ilay famonoana biby intsony sy raha latsaka intsony fa rahan'i Jesosy Kristy raha mino ianao dia afaka hanadio anao zany. Ny amin'ny Hebreo ihany ary Hebreo toko 9 ny amin'ny resaka fanekena taloha sy ny fanekena vaovao zany. Kelikely fotsiny amin'ny 1:1 anaran'i Jesosy. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianana avo indrindra any an-danitra mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely izay naorin'ny Tompo fa tsy ny olona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manan-katerina koa izy. Koa raha ety ambonin'ny tany dia tsy mba ho mpisorona akory izy, satria misy raha teo ireo manatitra ny fanomezana araka ny lalàna, dia ireo manao fanompoam-pivavahana amin'izay endrika sy ny aloky ny zavatra any an-danitra, tahaka ny notoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa nao ny tabernakely izy, fa hoy izy: tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao
tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Fa ankehitriny efa mahazo fampivavahana tsara noho ny an'ireny izy dia araka nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Zay zany ilay fanekena vaovao izay men'ny tompo, tena fanekena tsara lavitra. Tsy taka ny fanekena teo aloha intsony. Ary eto dia mampatsiaro tsara mihitsy ny ten'Andriamanitra tandremo fa io dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tamin'ny nisy tany an-tendrombohitra. Mijanona 7 andro 7 alina tany an-tendrombohitra Mosesy dia nasehony. Dia mahagaga fa sady tadidin'i Mosesy, zay ilay fanahy masina. Sady tadidiny betsaka ny zavatra nomen'Andriamanitra azy tao an-tendrombohitra tao, fa sady tadidiny no na amin'ny atsipiriany. Araka ny fampianarana koa moa zany mampirisika antsika foana ny amin'ny ahafantarana ny ten'Andriamanitra fa ity ten'Andriamanitra ity dia nanomboka tamin'ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tao an-tendrombohitra no nanoratana izao ten'Andriamanitra izao ahafahantsika mifampahery. Zay zany no hanamafisantsika fa tsy amin'ny fanekena taloha intsony tsika fa fanekena vaovao ka tokony handroso amin'izany fanekena izany dia ny rà ny ZANAK'ONDRY izay nahalatsaka ho antsika. Zany no efa resaka teo aloha teo moa zany efa vakiantsika ny amin'ny Pasika fa antony isiany hoe fandraisana fanasan'ny tompo. Dia mbola mampirisika antsika koa ny tenanay fa misy ny fampianarana hoe inona no antony andraisana ny fanasan'ny tompo. Zay zany manazava koa an'izao ilay resaka hoe ny rà ny ZANAK'ONDRY ihany koa anisan'ny fahazavana fa androany dia mamaky fotsiny tsika ny ao amin'ny Korintiana 1:1-12 ahitantsika ilay hoe ZANAK'ONDRY sy ny fanekena vaovao. 7:20 aminaran'i Jesosy hoe fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity ny kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izay izao no atao fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Zay zany ilay fanekena vaovao. Io Jesosy Kristy mihitsy no niteny. Ny mpianatra dia niteny, Jaona Paoly eto no niteny fa nahita an'izay izy na ampahafantarin'ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy taminy fa zaho izy dia efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa. Arak'ilay fa manginy fanamasina koa, fa nipanginy fanamasina ny Paoly ary nafantatra tsara ny amin'izay dia io izy ny fanekena vaovao, io rako, fanekena vaovao amin'ny rako. Tsisy intsony ny raha latsaka raha mbola misy fiangonana, misy fiaraha-mivavaka, mitaky fitakian-drà, fandataan-drà dia mila mieritreritra isika fa fanompotsy ampy izany. Fa Jesosy Kristy nandatsaka ny rà indray mandeha dia io ilay fanekena vaovao ahafahantsika izy manaisitra ny fahotana izao tontolo izao vakiantsika tamin'ny Jaona 1:7-20 teo. Dia maraparana azy satria moa fotoana mandeha mba tsy satria betsaka ny ten'Andriamanitra tsara vakina. Ianao zany no mampirisika sy manasa anao manasa ny ten'Andriamanitra maromaro izay voateny teo nefa tsy voavaky fa amin'izao tsika dia hiteny ny amin'ny hoe ZANAK'ONDRY efa ndrasana teo zany ny rà efa ndrasantsika ny hoe ny ZANAK'ONDRY dia tamin'ny Jaona vanginy fanamasina ny Apokalipsy dia mahagaga fa tsisy fa voateny matetika ao ny amin'ny atao hoe ZANAK'ONDRY. Ny rà zany efa nazavaintsika teo mbola voateny ihany koa zany ny rà fa ho hitantsika hoe iza marina ilay ZANAK'ONDRY. Ny fanekena vaovao efa hitantsika teo fa tsy ao amin'ny fanekena taloha intsony tsika fa amin'ny fanekena vaovao. Jesosy Kristy no nandatsaka ny rà no fanavotana antsika, manaisitra ny fahotana, manadio ny fisainana sy ny ataontsika rehetra. Dia ho hitantsika manomboka amin'ny Apokalipsy 5 nefa vakiana sady ny 9:9 vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe
Ary hitako fa indro eo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina efatra. Ary teo afovoan'ireo olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanana tandroka fito sy maso fito, dia fanafitin'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra. Io ilay tenenina sady zany hoe zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono. Jesosy Kristy io, li zany mba tonga anazy miteny zay manko li hoe miten'Andriamanitra rehefa raisina tsikelikely, tsy hoe tsy soratana fotsiny amin'izao izy io fa fanahy masina nampanoratra ny mpanompon'Andriamanitra nanoratra an'ity zanak'ondry tahaka ny efa voavono. Jesosy Kristy fantatsika tsara fa ny hoe vonoina ny teo hoe maty raha ny filaza anazy, fa tahaka tsy maty izy fa velona. Nandresy ny fahafatesana tahaka ny efa voavono izy nanatandroka fito sy maso fito. Eto moa zany misy amin'ny teny frantsay hoe kôdy. Kôdy amin'ny Torah, kôdy amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny Hebreo misy kôdy tamin'ny Hebreo no nakana ny tenin'Andriamanitra tahaka izao. Dikan'izay misy fanafitin'Andriamanitra, tsy hanazava ny fanafitin'Andriamanitra tsika fa le fafenona sy amin'Andriamanitra ny marika fito zany dia midika fafenona, dia nyrahana akany amin'ny tany rehetra le fanafitin'Andriamanitra hozy izy. Zay miaraka tamin'ny zanak'ondry, namen'ilay zanak'ondry no nyrahana akany amin'ny tany rehetra. Zay no verenantsika araka ny teoriam-pandehoana teoria fa Jesosy Kristy rehefa maniraka antsika nandray azy ho tompo sy mpamonjy dia naniraka antsika mitoro ny filazantsara. Inona ilay filazantsara? Dia vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly raha mifanena amin'ny filazantsara tsika, mifanena amin'ny vaovao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahazo vaovao ary feno fifaliana. Ny Apokalipsy 7 ny andininy voalohany. Apokalipsy 7 andininy voalohany, vaky toisora aminaran'i Jesosy ihany koa. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazan-tany efatra, niazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro misy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanomboka sehan'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery, nanao hoe aza manimba ny tany sy ny ranomasina na ny kase eo amin'ny andrin'ny mpanompon'Andriamanitra. Zay zany no manambara ny amin'ny tenin'Andriamanitra eto fa isika dia ao anatin'ilay voafidy araka ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ka dia tohizako ny famakiana fa tsy hitako eto moa zany amin'ny référence teto moa zany azafady nalaiko tamin'ny teny frantsay fa tsy mitovy fa ny andininy amin'ny teny frantsay no resako fa amin'ny teny gasy izy zany eo amin'ny andininy toko fahenina, amin'ny toko fahenina amin'ny andininy farany amin'ny teny gasy. Naran'i Jesosy hoe ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona. Azafady fa any amin'ny teny gasy izany amin'ny Apokalipsy toko fahenina ny andininy fahenina amby folo teo. Vakiko indray aminaran'i Jesosy, ary indro izy tamin'ny tendrombohitra, ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Eto zany tsy hanazava ny ao alohantsika fa araka ny teny teo hoe hatramin'izay hoe rehefa tonga Jesosy dia miaina tao anatin'ny fahasoavantsika. Nandritsy ny 2000 taona mahery izay. Fa ho avy izy, hiveriny Jesosy dia ho avy
amin'ny fahatezerana ho avy amin'ny tsara izy, amin'ny mampitsara azy. Eritrereto hoe zanak'ondry tezitra, mahagaga zany ohatran'ny lasa miova indray zany ilay fomba fijery azy fa zay mihitsy tenin'Andriamanitra hoe matahotra ny olona ary ny hoe hafeno mba tsy ho tratry ny fahatezeran'Andriamanitra dia ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Io zanak'ondry io zany a nandatsaka ny rany a, nitondra fanavotana, nitondra famindrapo, fa ho avy izy a amin'ny fahatezerana ihany koa. Ny Apokalipsy 4:12 ho vakiako ihany koa minaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona ary nisy efatra amby efatralina sy iray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny iray ny voasoratra teo amin'ny andriny, ary nareo feo avy tany an-danitra ao tahaka ny firondron'ny ranobe sy tahaka ny fikotrorana mafy, ary ny feo izay reko dia tahaka ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary mihira toton-kira vaovao eo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananaina efatra sy ny loha olona izy, ary tsy nisy nahay nianatra izany firana izany afa-tsy ny 4,400 sy iray hetsy izay navotana niala tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjiny izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry, na aiza n'aiza no alehany. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Hitantsika fa aty amin'ny Apokalipsy ity zany tena milaza n'io zanak'ondry io izy. Io zanak'ondry io dia tena tsy iza fa Jesosy Kristy amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary io dia resahany foana fa eo akaikiny eo foana Andriamanitra. Rehefa miresaka zanak'ondry izy dia tsy lavitra eo Andriamanitra, raha rehefa eo Andriamanitra dia tsy lavitra ihany koa ny zanak'ondry. Ny Apokalipsy 5:10, ny 7 ihany no vakiantsika aminaran'i Jesosy. Ary mihira ny firahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firahan'ny zanak'ondry, izy manao hoe. Eo tena ny anjely 7 dia nanao fiderana. Hitantsika eto fa manao firana ary mihira ny firahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra hozy izy sy ny firahan'ny zanak'ondry izy manao hoe. Mahagaga eto fa ay Mosesy koa kay nihira. Mahazatra antsika zany rehefa mihaino hoe nihira amin'ny fanompoana amin'ny tenin'Andriamanitra dia Davida, Iasafa na mpanompon'Andriamanitra hafa Solomona no velona hoe nihira, fa Mosesy koa kay nihira. Ary mihira ny firahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firahan'ny zanak'ondry izay izy manao hoe. Ary ny Andriamanitra rehefa mihira tamin'izany tamin'ny Mosesy izay efa nihira tany an-tendrombohitra ary tsy fantatra, Mosesy moa zany fantatra tsara fa tsy hita hoe nakaiza izy no maty fa any amin'Andriamanitra izy, any indray izy no mihira sy miderin'Andriamanitra vakio ny toy no ifirana nataon'i Mosesy io. Fa tena mahafinaritra miaraka amin'ny zanak'ondry, miaraka amin'ny Jesosy zany, izay hoe ny tanjontsika dia ny idirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra mba hiara-hira amin'ny Mosesy sy amin'ny zanak'ondry isika. Ny Apokalipsy 7:10 vakiantsika moa zany araka ilay teniko teo hoe ny tenin'Andriamanitra tsara vakiana mba ho fampirisihana antsika, ahafantarantsika hoe tsy miteny foana koa tsika zany fa vaovao mahafaly no henontsika ary filazantsara no zaraintsika. 7:10 ny 7 fotsiny ihany koa no raisitsika aminaran'i Jesosy. Ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko, ireo no teny marin'Andriamanitra. Dia araka izay teny izay mihitsy hoe aty amin'ny Apokalipsy aty dia manambara ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra any, dia sambatra hozy izy izay nantsoina ho amin'ny fanasana amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Io tsisy afa-tsy izay ny fanantenantsika kristianina, nambara foana fa io ilay virjiny 10, 5 hendry
dia ao anatin'ny fanasany fampakaram-bady ny zanak'ondry io hitahiry ny solika. Raha mahatahiry tsika ao anatin'ny famasinana, ao anatin'ny fahamarinana, mahafantatra tsara ny ten'Andriamanitra, tsara ny mihaino ny ten'Andriamanitra, be da be ny fijoroana vavolombelona, milaza ny amin'ny hoe inona ny sitrapony ny amin'izao fanompoana fanarahana azy zao. Misy koa ny fampianarana hoe inona ary ny tokony ataonay mba ahafahanay mitahiry ny tenanay sy ahalalànay marina inona marina, izany hoe Jesosy Kristy sy Andriamanitra izay arahana zao, izay resantsika izao. Fa hoy izy tamiko amin'ny andininy farany amin'ny andininy fahasivy eo zany hoe ireo dia teny marin'Andriamanitra. Tena teny marin'Andriamanitra io, ilay teny hoe teny vaovao mahafaly, ary teny marina io fa tsy lainga no ambaran'ny tenin'Andriamanitra sy fampizarantsika eto. Dia ny toko fa 1 ny andininy fa 2 sy fa 3 vakintsika ny amin'io resaka zanak'ondry io, mba hananantsika fanantenana fa tsy hoe tsika zao raha mifampahery dia tena hoe hitaiza, fampitaiza mba hifampahery fa velona sy mahery ilay Andriamanitsika, ary velona sy mahery ny ten'Andriamanitra izay zaratsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoe andininy fa 2 toko fa 1 zany hoe, ary tsy nahita tempolo teo aho fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsotoha sy ny zanak'ondry no tempolony, ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mamirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Eto moa zany amin'ny any an-danitra hoe Jerosalema vaovao, tsy ilay Jerosalema tia amin'izao tontolo izao fitantanan'ny olombelona intsony, fa any an-danitra misy Jerosalema vaovao izay efa omanin'ny Tompo antsika. Dia ozy hoe tsisy tempolo intsony teo. Io zany mila ao anaty fonosana kely fa ny fanatonan'Andriamanitra, ny fahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra any an-danitra any dia tsy mandeha amin'ny anaram-piangonana na hoe miaraka amin'ny pasteur zao saina miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra zao, fa tsisy intsony ao, tsisy tempolon'Andriamanitra intsony izy ao, tsisy tempolo intsony teo izy, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsotoha sy ny zanak'ondry no tempolony. Izay no tempolontsika izao, tenin'Andriamanitra efa nampianarina ihany koa, fa isika izao no tempolon'Andriamanitra raha mitoetra ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra. Ka izay miroso, tsy midika zany hoe tsy mibavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa isika, fa tsy mametraka amin'ny finoantsika sy ny fanantenantsika amin'ny toerana na amin'ny olona, fa amin'Andriamanitra irery ihany. Ary ny teneniny eto hoe ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Tsisy afa-tsy Jesosy Kristy ilay zanak'ondry io ihany no angatantsika hanazava. Io ilay araka resantsika hoe vaovao mahafaly, mihoatra ny masoandro. Jesosy ilay takan'ilay masoandro nresantsika tarialoha tary hoe masoandro manazava fiainantsika isa-maraina. Faly tsika rehefa misy ny masoandro ary mafana amin'ny andro ririnina, dia fantatsika tsara fa mangatsika tena betsaka amin'ny fahoriana anatin'ny andro ririnina, fa tonga ny masoandro sy ny hazavana, ankoatra ny hazavana eto masoandro dia ny hafanana koa, dia io ilay zanak'ondry ozy izy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Zany no fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ary iainantsika sady zany etỳ amin'izao tontolo izao etỳ, raha tena mandray an'i Jesosy tsika ho tompo sy mpamonjy. Maranantsika ny ten'Andriamanitra sy amaranantsika izao fampaherezana izao dia ny ao amin'ny Apokalipsy fa 2 ny andiny 1 ka hatramin'ny 5. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ary izy naneo ahy ho ny ranonaina, manganohano tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, teo afovoan'ny lalambeny, ary teny andaniny 2 amin'ny ony nisy hazonaina mamoa voa 12 samihafa sady mamoa isam-bolana, ary ny raviny hazo dia ho fanasitrahana ny firenena maro, ary tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry no eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy ka ahitany tavany, ary ny anarany dia eo amin'ny andriny, ary tsy hisy alina intsony, ary tsy mba mila fanazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy, ary hanjaka mandrakizay izy. Ary hoy izy tamiko,
tamiko. Mahatoky sady marina ireo teny ireo, ary ny Tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zay zany a miporisika antsika amin'ny herina maky fa zay mihitsy hoe amin'ny any an-danitra any na ety amin'izao tontolo izao rehefa mandray an'i Jesosy tsika nandray an'ilay rahan'i Jesosy amin'ilay fanekena vaovao araka ny fanazavana teo aloha, dia hoy izy hoe ary tsisy ozona intsony ary ny seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry no eo aminy. Tsisy ozona intsony ary eo aoriana kely eo dia arak'ilay teny teo ary tsisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy ary hanjaka mandrakizay izy. Io a efa teo aloha kely teo ilay nitenentsika hoe ary ny zanak'ondry ny fanazavana azy eo amin'ny toko 2:7 teo. Tsisy intsony, tsy mila masoandro intsony, masoandro mety hoe hitantsika amin'izao fotoana izao araka ny teny teo mila fanazavana fa ilay Jesosy Kristy a, ny rahan'i Jesosy a, ilay Jesosy Kristy a mpamirapiratra ny tavany amintsika, manome fanazavana, manome hafanana amin'ny tenantsika, manome fiainana vaovao dia ho vaovao ny fiainantsika, feno fifaliana, vaovao mafaly araka ny filazantsara. Dia tsika izao indray zany rehefa mandray an'i Jesosy no hitory ny filazantsara amin'ny manodidina sy amin'ny olona rehetra. Ka dia mahare zary havana fa ny rahan'ny zanak'ondry no fanekena vaovao azahoantsika hiaina ao anatin'izany hoe fiainam-baovao, fahazavana, fanazavana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompoko. Amen.